Mahafantatra ny ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo miarahaba antsika. Mahatratra ity zoma farany amin'ny volana oktobra, 20 Oktobra taona 2025 ity, ato anatin'izao sakafom-panahy izao ary hampanjinantsika trany ary amarana antsika mihitsy moa zany ny lohahevitra manao hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo. Ho aminao ny ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay io, rainay no amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay, mpitantana ny fiainanay. De rainay ianao ankalazana hoe mena voninahitra ianao. Raha nandritra iny volana oktobra iny, teo mbola fahasoavanao, teo mbola fitantananao, fitsaboinanao ny ainay, omenao zao fotoana izao indray zahay. Ahafahanay indray miaino ny teninao, hiaina ny teninao. Tompo, tsy handalo aminay fotsiny anie izao fotoana izao, fa mba fotoana anankiray handraisanay tokoa izay avy aminao. Ho fiainana ho anay zany, ho fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. De mitenena Jehovah Tompo fa mihaino anao, izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iny ary havana, sakafom-panahintsika amin'ity zoma ty dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko faha 2 ambin'ny folo. Jaona toko faha 2 ambin'ny folo ny andiny faha 7 amby efapolo ka hatramin'ny faha 3 amby 10. Jaona toko faha 2 ambin'ny folo andiny faha 7 amby efapolo ka mitsahatra ny andiny faha 1 amby 10. Toy izao vaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny loham-pisorona sy ny fariseo nanangona sy nedriona ka nanao hoe, ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika hanao toy izany ihany izy, dia ino azy avokoa ny olona rehetra. Aroaviny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona, na ny saina akory, fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no ho faty hamonjy ny firenena, mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona zany izy, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany, dia niendry hahafaty azy ireo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ity sakafom-panahintsika amin'ity an'io tia dia miresaka indrindra satria taorian'ny nananganan'i Jesosy Kristy any Lazarosy tamin'ny maty dia lasa resy be teny an-tanàna, teny amin'ny mpitondra fivavahana, entiny fariseo, mpanorandalàna, ny membra tao anatin'ny sinedriona mihitsiny, izany hoe ny filan-kevitry ny mpitondra jiosy mihitsy, no nanao fivoriam-be ka hanapaka izay atao an'i Jesosy. Ka eo anatrehan'izany nefa dia ny fahatahorany, azafady, ny fahatahorany dia tsy hoe hiela ny filazany tsara, fa ny fahatahoran'izy ireo dia ho faty, ho haringan'ny fanjakana Romanina moa zany, fahaverezan'ny seza, fahaverezan'ny fahefana teo aminy. Kanefa rehefa mijery ny teolojia, ny ara-teolojika indray dia io fivorian'ny sinedriona io dia manambara fa na dia misy ny fikasana ratsy ataon'ny olona anankiray, dia ny drafitr'Andriamanitra kosa ho amin'ny famonjena dia tanteraka. Ny vorona no loham-pisorona, araka ny any amin'ny andinin'ny 7 amby efapolo any. Raha mijery andiny 7 amby efapolo, ary ny loham-pisorona sy ny fariseo
nanangona ny sinedriona ka nanao hoe ahoana ny ataontsika fa iny lehilahy iny manao famantarana maro be, zany hoe tsapany zareo ny mahamesia an' jesosy Kristy ka nilazany ahoana ny atao amin'iny fa iny misongona atsika, iny tena mitory filazantsara ary manam-pahefana satria manaiky azy ny demonia, satria nijerevo ny olona taria na ny olona trombo dimy arivo taria novokisany satria tary izy henonay fa nandeha tany ambonin'ny ranomasina, henonay fa nanangana tamin'ny maty izy vo eo, ary zany no mipetraka tao an-tsainy zareo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mety misy fotoana tokoa ianao manao ny asan'Andriamanitra, mety misy fotoana tokoa ianao tena mitory filazantsara amin'ny fonao, fa ny vokatr'izay nefa de inona? Misy olona manangona olona any, misy olona mivorivory any, ary ny fivoriany de hoe ataontsika ahoana io fa tady hisongona atsika, ataontsika ahoana io fa tady haka ny sezantsika, ataontsika ahoana io fa raha izao no mitohy any amin'ny daholo ny olona no mitodika fa tsy mitodika aty amintsika. Mety hisy fotoana tokoa ny isy an'izany e. Ny vokatr'izay mety misy fotoana ihany koa manao teti-dratsy, mamory olona anankiray, misy olona anankiray mamory anao mba hanangana teti-dratsy haminganana olona, hamonoana olona. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, toerana anankiroa zany lazaiko anao zany. Ianao ilay mpitory filazantsara, mety hisy fotoana ianao tadiavin'ny olona ho vonoina, drafitr'olombelona zany ry havana. Ny soratra masina rahateo de miteny an'izao hoe aza matahotra izay mety hamono ny tenanao fa tsy mahafaty ny fanahinao, fa matahora kosa izay mamono ny fanahinao ka mandefa ny fanahinao ho any amin'ny elo. Tena ho lazaina am'izany de zao hoe aza matahotra an'izay mamono ny teny e, torio ny filazantsara, mazo toa mitory ny filazantsara. Raha atao mivantambatana kokoa zany de zao, raha misy olona anankiray na roa na fikambanana anankiray misy ianao mitory filazantsara kanefa ireo olona reo miteny hoe oka tsy any aty ny lalana fa tsy any amin'ny fitoriana filazantsara any tohizo ry havana ny fitoriana filazantsara, mandehana saia mitory hatrany. Tsaroanareo ny sakafom-panahintsika ny perikopa tamin'ny lahady heriny ny amin'ny mpaminany mibala 500 sy Eli iray ihany, tokana monja izy mijoro izy amin'ny olon'Andriamanitra azy, amin'ny mampaninany n'Andriamanitra azy. Fa inona ny vokany? Ravany le 500 no vonoina daholo mesany 500 satria nahoana? Mpaminany mibala tsy ten'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, saia mitory filazantsara ianao. Fa ny anankiray ihany koa efa nolazaiko teo de ny hoe raha ianao no entin'ny olona hoe andao hamonona an'ity ranamana ity fa miseho hananina antsika hanimba ny sezantsika, hanimba ny lazantsika, hanimba ny mombantsika, aza manaraka ry havana, aza manaraka an'ireny. Tadidio ry havana fa ao amin'ny soratra masina ihany koa zany miaraka amin'ny amboholo de amboholo aza manaiky iray loha hamonoana olona, aza manaiky iray loha hanaovana zavatra ratsy, aza manaiky iray loha haminganana
mpanompon'Andriamanitra. Ary ny fahatelo de zao hoe raha ianao mihitsy ilay manangona olona, raha ianao mihitsy ilay mpisorona sy fariseo lazaina eto, tadidio fa Jesosy Kristy tena ny teny mihitsiny a hoe ianareo fariseo sy ny mpanorandalana be tsara velatsihy, tsy andovan'ny fanjakan'ny lanitra izany. Fipetrahan'ireny mpanoradalana sy fariseo ireny rehefa ao am-piangonana de izy le mipetraka amin'ny sisiny, mbola tsisy olona aty fa izy le mipetraka eto amin'ny sisiny eto, nefa ny olona rehetrarehetra tsy sandika anazy ka hipetraka etsy. Lasa mihodina ary ambadika ary ny olona zay vao tafapetraka. Raha misy fariseo zany eto, misy fariseo ery amin'ny sisiny ery, tsisy olona hipetraka eo. Ara-panahy zany resahako zany. Rehefa misy olona zany eto, le hoe mpisorona sy ny fariseo le resahana eto de hoe misy olona anankiray a mampiseho ny tenany ho tena ho efa spirituel ka tsisy olona avelany hisongona anazy mihitsy. Tsy misy avelany andeha mba hoe tena za mba hihoatra anao mba hatramin'izay mba ronono mpanahy fa zao ihinana vetikanina kosa, mipetraha tsara. Raha ianao ry havana no ao amin'izany a, miova. Mbola fotoanany zao ahafahanao miova, mbola fotoanany zao mbola tsy maneno intelo ny akoho, mbola tsy mandahy intelo. Mbola fotoanany zao ry havana ahafahanao mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Tadidio ry havana fa ny drafitra ratsy ataon'ny olombelona tsy manakana velively ny programan'Andriamanitra. Ny drafitra ratsy ataon'ny olombelona tsy manakana velively ny programan'Andriamanitra. Nisy fotoana tany Madagasikara le resaka niaraka izahay tao anatina fikambanana anankiray de nandeha nijery gidro. De rehefa nijery gidro de fikambanana masina de nandeha nijery gidro, nandeha nijery parka zany zahay. De nijery gidro de nisy gidro anankiray niasakasaka be avy any de tonga de nakeo akaikinay teo. De tsy hitanay izay natao de nisy akondro tany am'le namana anankiray de nomeny akondro. Tonga de niraisiny le izy, tonga de ohatran'ny hoe tonga de mipotseriny tampoka zany le izy ohatran'ny hoe tezitra be avy any zany le gidro, potseriny fotsiny zao le anona sady nanao ohatran'ny mikikika zay sady potseriny mafy be le akondro, piritsaka le akondro tonga de tany am-bavany. Tapaka daholo ny tsinainay nahita le izy efa tezitra be avy any niromodromotra be, nomena anazy le zavatra tonga de niraisiny malaky be sady mipotseriny le piritsika nakany am-bavany any. Ny tiana ho lazaina am'izany de zao hoe arakaraky ny potseran'le gidro lay akondro ny voamaika le akondro niditra nakany am-bavany. De tahak'izay le zavatra resahana eto. Ianao mieritreritra fa hanao zavatra ratsy am'ireo olona reo, amin'ny mpanompon'Andriamanitra eo, amin'ity kristianina ity izay mitory ny filazantsara, fa voamaika mitondra soa ho azy izany. Voamaika misy programan'Andriamanitra amboariny tsaratsara kokoa ho azy izany. De manekery ry havana hiova, manekery ry havana hitory filazantsara hatrany, manekery ry havana tsy hiaraka amin'ny mpanao ratsy. Fa rehefa izay ny ataonao tadidio, fa i Petera sy Jodasy anie samy nandahany Jesosy reo fa ny samihafa na tsy mampitovy an'ireo de izao: Jodasy nandeha nandroboka antso ny kibony, miboriraka ny tsinainy, ny anatona ny tendany, maty. Fa i Petera kosa de mibebaka ka nivonjena, lasa lohan'ny apôstôly Petera rehefa avy eo.
ndao anao tahaka amin'ny petera e, ibebaka e, fa tsy anao tahaka ny jodasy ka mony teny. Ivavaka isika ry havana, misaotra anao mandrakariva izay ry tompo Andriamanitra rainay io, fa nasehonao eto ny fariseho sy ny mpisorona manao ilay teti-dratsy hamandriana anao Jesosy Kristy, fa hay tao ambadika an'izay planina anao efa mipetrapetraka sy tsara. Mety misy fotoana tokoa izahay mahatsapa mafy, mahatsapa mangidy noho ny fanenjehana, noho ny zavatra ataon'ny olona anay, fa misaotra anao Andriamanitra fa kay ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia misy programa tsara lavitra izay efa nomaninao. Ampio ary izay Andriamanitra mba hijoro hatrany hitoro ny filazantsaranao. Dia ndreto ihany koa izay Tompo Andriamanitra mahatsapa fa misy fotoana tokoa anie ka izahay mihitsy no mandray ny andraikitra mampisorona sy fariseho ka mandeha mamingana. Misy fotoana ary manakarama olona mihitsy izay mba haminganana olona hafa. Dia eto izay Tompo Andriamanitra mifona aminao, mibebaka aminao noho ny amin'izany. Sasao madio izay mba ho afa-pahotany e, diovy izay mba ho afa-kelo ka vaoziorina aminao hatrany ny finoanay. Misaotra raha io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anonana izy mivavaka izany. Amen. Eny ary havana samita in'Andriamanitra indray mirary soa daholo.